Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi Androndrakely. Dia amin'ny anaran'i Jesosy indray tompoko no androsoanao tokantranontsika amin'ny alalan'izao fandaharana teo afaka vahainao izao. Mirary ny fiadanan'Andriamanitra lehibe ho aminao sy ny tokantranonao ary ny ankonanao izay ity am-panombohana izao fandaharana izao. Inonay fa ao anatin'ny fanarahana ny fandaharana dia tena tsapa fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra ianao. Ary makasitraka anao manokana ny amin'ny fahasotonao, ny amin'ny fanarahanao ny fandaharana. Ary raha sambany ary ianao vao nanaraka izao fandaharana izao dia milaza aminao androany amin'ny anaran'i Jesosy fa ho fitahiana sy fahasoavana ho anao izao fandaharana izao. Ho fanombohana amin'ny fotoana ary dia hivavaka isika aloha tompoko. Sotranao izay ry Andriamanitra avo indrindra mpanao ny lanitra sy ny tany noho ny fitahianao lehibe ka mbola afaka mandreny ny hafatrao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Andriamanitra velona ianao, mahery ianao ary amin'ny anaran'i Jesosy tononoko fa ho amin'ny fahasoavana sy ny fitahianany ny tsirairay avy izay mandreny ny hafatrao ary ho tahiana ihany koa ny teninao sy ny mpanomponao izay mitondra izany hafatra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Averiko ihany ilay tsodrano atsika rehetra izay mandrea sy mahita izao fandaharana izao fa hitanao Andriamanitra raha marary ianao dia nasitrana anao Jesosy ary ao anatin'ny fahoriana ianao dia hanafaka anao amin'izany izy. Andeha hiavaka itsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsarany Lioka izay manambara fa izany mihitsy no antony nisiany Jesosy nandefasana an Jesosy teto amin'izao tontolo izao mba hamonjena anao, mba hitahiana hanafahana anao. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ary. Ny Lioka 4:4 manomboka ny 4:4 no vakitsika, atsaritsika ny amin'ny 5:20. Izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy miverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galili dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka lazain'izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Dia natolotra azy ny bokin'i Isaia mpaminany ary noho namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe: ny fanahin'i Jehova no ato amiko, satria nanositra hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny fatotra izy, sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana, hitory ny taona akasitrahan'i Jehova. Ajantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Jesosy zany niditra tao anatin'ny sinagoga tamin'ity fotoana ity. Ary raha niditra tao amin'ny sinagoga Jesosy namaky ity andalatsoratra masina tao amin'ny Isaia. Averiko vakina le izy zao nolazain'i Jesosy hoe: ny fanahin'i Jehova no ato amiko, satria nanositra hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny fatotra izy, sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana, hitory ny taona akasitrahan'i Jehova. Eo amin'ny 9:20 dia hoy Jesosy hoe: ary Jesosy niteny taminy hoe: androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Jesosy zany eto rehefa nilaza hoe inona avy moa ny zavatra ho ataon'i Jesosy. Nilaza zany izy ny misioany no tanterahany eto ambonin'ny tany ho amintsika olombelona. Voalohany dia izao ny tenenin'i Jesosy hoe hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy. Tokony faly daholo zany izao ny malahelo satria ilaza teny somafaly Jesosy hanafaka ny malahelo izy. Faharoa dia hoy izy hoe hitory fandefasana amin'ny fatotra izy. Fahatelo dia hoe fampahiratana ny jamba ary hanafaka izay ampahoriana, ary farany dia hitory ny taona akasitrahan'i Jehova. Raha izany zavatra anankidimy tenen'i Jesosy zany dia tena zavatra tena ilaintsika olombelona. Ry havanao ity amin'izao tontolo izao dia tsy vitsy ny malahelo.
tena anisan'izany angamba ianao mandrea na manaraka amin'izao fotoana izao. Mety tena ao anatin'ny alahelo angamba ianao, mety tena matsapa angamba ianao fa tena ianao mihitsy zany malahelo zany. Ny malahelo mety amin'ny fonao, malahelo hoe tena mahantra ianao, tena matsapa hoe ao anatin'ny fantrana, malahelo ny fiainanao. Arabaky teny koa hoe malahelo ny fonao, tena ao anatin'izany fiainana feno alahelo zany ianao. Ambaran Jesosy fa tonga izy mba hampifaly na ihany koa hoe hitondra fanafahana ho an'ny malahelo. Faharoa dia izao lazain'i Jesosy koa hoe hitory fandefasana ampifatotra izy, betsaka ny famatorana izay mahazo ny olona. Nambaran'i Jesosy fa androany ozy izy nitateraka zany. Zany hoe tena ataon'i Jesosy, taterahan'i Jesosy anio eo amin'ny fiainantsika zany. Amin'izao vanim-potoana izao dia tonga Jesosy anao izany, anatateraka izany eo amin'ny fiainan'ny olona zay matsapa fa malahelo izy. Ao anatin'ny alahelo lava izy, ao anatin'ny fahatrana endriky ny alahelo daholo zany, ao anatin'ny fiainana fahampitehana alahelo daholo zany. Ary ity ny lazain'i Jesosy ihany koa eo amin'ny faharoa hoe fandefasana ampifatotra, betsaka ny voafatotra amin'izao fotoana izao. Raha hijeritsika amin'ny manodidina antsika rehetra dia betsaka ny mpifatotra, voafatotry ny lainga, voafatotry ny fahotana, voafatotry ny fijangajangana, voafatotry ny fanandevozana maro isan-karazany. Jesosy tonga mba hanafaka ny olona amin'izany. Izany mihitsy ny mission an Jesosy hitory, ilaza Jesosy fa hitory ny amin'ny fandefasana ho an'ny mpifatotra. Tsy hoe hitory fotsiny izy fa hanatateraka izany. Jerentsika izany rehefa avy eo. Fahatelo dia ina ihany koa fampahiratana ny jamba. Ry havanao, akoatra ny jamba hita maso, arabatana hoe tena jamba ny mason'ny olona, dia tsy vitsy koa ny olona ny tena jamba ara-panahy. Tena jamba. Petsaka ny olona zao verevitra mihitsy hoe aiza ny lalakale, inona ny atao ivoahana amin'izao fiainana izao, aiza ny hitondrako ny fiainako. Tena maizina, tsy mahafantatra ny tokony atao. Ary ny tena marina ary dia hoe makany amin'ny lalana tsy izy, makany amin'ny lalana, makany andavaka, makany amin'ny fiainana tsy mahasoa, mitondra fahampitehana, fahamaizinana. Haitsika tsara zany hoe ny anaty maizina zany tsy mahita na inona, tsy mazava, tsy fantatra mihitsy hoe aiza marina moa zany ny tena hitondrana ny fiainana. Tena betsaka ny olona amin'izao fotoana izao, amin'izao vanim-potoana izao tena betsaka ny olona no miaina miraparapo ao anatin'izany eziny izany. Tonga Jesosy hanafaka ny olona amin'izany fahamaizinana izany, na ihany koa hampahiratra ny mason'ny olona, hampahiratra ny fiainan'ny olona zay miraparapo ao anaty fahamaizinana, ao anatin'izany atao hoe tsy mahafantatra ny tokony atao, tsy mahita ny tokony aleha. Mety ianao nga amin'izany minao fa faly ianao androany ary ho anao mihitsy zao afatra izao, tsy ho afatra fotsiny fa hisiako ny amin'ny fiainanao, hisiako ny amin'ny mombanao manokana, satria velona Jesosy velona izy tsy hoe resaka fotsiny zany fa tena hiasa izy, hiasa eo amin'ny fiainanao. Zao koa lazain'i Jesosy hoe hanafaka izay ampahoriana. Betsaka ny olona zay tena ao anatin'ny fahoriana ao anaty tokantrano, fahoriana amin'ny ara-piainana, fahoriana vokatry ny aretina, vokatry ny fanaitainana, tena ao anaty fangidina, ao anaty fahoriana. Fa voalazan'i Jesosy fa izy no manafaka ny olona amin'izany fahoriana izany, ary tena manafaka ny olona amin'izany fahoriana izany. Toy izantsika ihany koa zao ny teniny hoe hitory ny taona akasitrahan'i Jehova, zany hoe afaka hiaina zany ny olona amin'ny taona vaovao zao moa ny taona vao manitsaka ny volana febroary isika na ny volana février, afaka nisy fakasitrahana ataon'i Jesosy, ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa lehibe ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainan'ny olona amin'ny taona izay hitsahany na amin'ny taona izay hiainany. Voalazan'i Jesosy moa zany rehefa vita zany famakian'ny teny zany, tena sehoany amin'izay hijerentsika eo amin'ny 220 eo amin'izay ary le action na ny fanatanterahany Jesosy fa ireo fanafahana, fitondrana amin'ny fampahiratana amin'ny fahamaizinana, ny fanafahana ao anaty alahelo, fanafahana ao anatin'ny fahoriana, fitondrana ny fiainan'ny olona amin'ny taona mahafinaritra
de nitaterahany Jesosy teny eo zany satria milaza izy hoe anio izy am'izao vanim-potoana zao, am'izao vanim-potoana iresantsika zao, am'izao vanim-potoana avelomantsika zao, izao mihitsy no anataterahany Jesosy an'izany. Mety ozy angamba ianao hoe tamin'ny efa lasa ngety ty voalaza voasoratra ato amin'ny baiboly ty andao fa hotohizantsika ny tenin'Andriamanitra de ho voarainao tsara hoe ay tokoa ve izao vanim-potoana izao, iza mihitsy ny tiany Jesosy ianao zay mahita sy mandre azy ao, ianao mihitsy ny tiany Jesosy anaovana an'izany am'izao taonanao zao, am'izao vanim-potoana iainanao zao, am'izao fotoana ora sy segondra itenenantsika zao, de aminao mihitsy no tiany Jesosy anataterahana izany. Zao voalazany tenin'Andriamanitra, direntsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy fa 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy, ary andininy fa 5:20 azafady. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro ny mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Eli, raha niantona ny andro 3 taona senimbolana, ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra. Nefa tsy mba nirana ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Eli, fa ho any Zarefata any amin'ny tany Sidona ihany, de ho any amin'izay vehivavy mpitondra tena. Ary maro ny boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nodiovana na de ray akory aza, fa namana Sirianina ihany. De diantsika ihany ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy fa 3:30. Ary nisy olona tao amin'ny sinagoga zay nanana ny fanahy ny demonia maloto, de niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe indrisy moa amin'ny faninona akory izay senao ry Jesosy avy any Nazareta, avy andringa nanay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Fa Jesosy ny teny mafy azy ka nanao hoe mangina ianao ka mivoa aminy. Ary ny demoniany no namotraka azy teo voan'ny olona, teny voaka taminy nefa tsy naratra azy. Andininy 30. Ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe manao ahoana zao teny zao, fa mifahefana sy ny hery de mivoaka reo, ary ny hely teny amin'ny tany mandidina rehetra ny lazany. Andininy 4:30. Ary no nitsangana niala teo amin'ny sinagoga Jesosy, de niditra teo an-tranon'ny Simona, ary azo ny tazo mafy ny ravozam-bavon'ny Simona, ary izy ireo nangataka tamin'ny ahasitrana azy. Dia nitsangana teo akaikiny izy ka niteneny mafy ny tazo, de niala tamin-dra vehivavy zany, ary nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy ireo. Ary rehefa letika ny masoandro, ny olona rehetra izay nanana marary tamin'ny aretina samy hafa, de nitondra azy teo aminy, ary de nametra tanana tamin'izy rehetra tsirairay izy ka nahasitrana azy. Ary nisy demonia nivoaka tamin'ny maro ka niantso hoe ianao ny zanak'Andriamanitra, nefa norarany ireo ka tsy navelany iteny satria nahalala azy o Kristy. Rehefa vita zany famakian Jesosy an'le andalatsoratra masina fa hitondra fanafahana ho an'ny malahelo sy ny mpifatotra izy, de nataony Jesosy amin'izay ary zany fanafahana sy fanasitranana ho an'ny fiainan'ny olona sy ao anaty fahoriana izany. Voalaza ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny andininy 3:30 fa maro ny olona nanana fanaratsy na demonia maloto izy ny tenin'Andriamanitra, fa no teneniny Jesosy mafy ny demonia tamin'ireo olona ireo, teny nivoaka tamin'ny olona maro. Izany no fanehoany Jesosy lay asa lehibe, izany no ipratikainy Jesosy ny fanafahana ataony amin'ny olona. Riavano ny fototry ny fahorinany mahazo ny olona maro eto amin'izao tontolo izao, de ny asa ny fanaratsy izay mahazo na mitoetra ao anatin'ny olona. Arak'izany anara zany hoe fanaly izy, tsy hita maso. Tsika tsiraray avy zao maha-olombelona tsika de misy fanahy, misy aina. Raha antaniana zao isika tsiraray avy zay manaraka ny fandaharana hoe hitan'ny masonao ve ary ny ainao, ny fanahinao. Nefa tsika rehetra manaiky fa misy ny aina, misy ny fanahy, porofony zany. Raha miala ao anatin'ny olona ny aina sy ny fanahiny, de voalazantsika hoe maty ny olona, tsy afaka mihetsika tsony ny olona, tsy hita maso nefa zany, fa izany mihitsy no antoka mampiteniteny atsika olombelona. Io no mahatonga atsika afaka mihetsika, afaka mandeha satria misy aina, misy fanahy izay tsy hita maso,
ny vatana ihany zao nitatsika maso io nitan'ny olona maso ary betsaka ny olona nge diso hevitra tahaka zany everiny fa le hita maso azo tsongona io ihany ny maolona fa tsika rehetra miara manaiky fa rehefa miala ny aina izay tsy hita maso miala ny fanahy izay tsy hita maso de tsisy maolona ny olona tsony fa lazaina hoe razana izy faty izy ry havanao misy ny fanaratsy ary ao anatin'ny olona ny toerany zany zay mitondra fampahoriana ka ny fanafana ho an'ny olona ny atonga ny fiainan'ny olona ho afaka amin'ny alahelo ho afaka amin'ny fijaliana ho afaka amin'ny fatorana ho afaka amin'izany fahajambana firaparapana ao anatin'ny aizana izany de teto Jesosy Kristy rehefa vita ny filazana fa izany no misy ao ataony izany no atongavany de ny zavatra voalohany ataony Jesosy de zao hoe nanongotra ny teny mafy ny demonia tao anatin'ny olona maro izay nanatrika azy tamin'io fotoana io de voalaza ny filazany tsara fa niala tamin'ny olona izany misy ireo karazana fanaratsy ry havana anisan'izany le fanaratsy izay mitondra alahelo mitondra fahavesarana betsaka ny olona matsapa fa tena mba te hiala amin'izany fa tsy mahafaka ny tenany izay indrindra natonga an' Jesosy nalefa teto ambonin'ny tany satria misy ao an' Jesosy Kristy zany izay anafaka ny malahelo ahoana ny atonga ny alahelo afaka amin'ny fiainan'ny olona ny fiongotany fanahy malahelo ny fanahy fahavesarana reo fanaratsy mitondra fangidina ao anatiny izany no ampiafaka no anafaka ny alahelo fitsangen'ny olona mba tenen'ny olona ihany aza malahelo ahy ianao atao daholo ty zavatra mba mampitsikitsiky azy ty fa saingy zao tsy mety miovy izy satria inona no antony fanaratsy ny ao anatiny izay mampalahelo ny fony mahazo laka ao anatin'ny fony karazana fanaratsy izay mitondra fampahoriana ny olona ihany koa ny fanahy fantrana mitondra ny fiainana amin'ny alahelo amin'ny fantrana lalina tsy vitsy ny olona ny mieritreritra hoe tena zanga matotombitana tsy izany fa izao raha tian'ny olona ho afaka amin'izany fantrana izany de ny fanaratsy na ny demonia izay mitondra fantrana ao anatiny efa nazo toetra ao aminy miala tao izay no atonga azy ho afaka amin'ny fantrana ozy angamby ianao hoe ka ahoana moa ny olona betsaka angeny miezaka tsy mahalala zay Jesosy zany kanefa manakarena arabola fa mahantra betsaka zao ny olona matory eo ambony fandriana tsara de tsara ao anaty trano luxe de luxe fa olona mijaly olona ao anatin'ny fahoriana olona tsy mahita masoandro miratra ary betsaka ary no miteny mihitsy hoe za te ho faty za leo ny miaina zany ve aminao ny olona sambatra zany ve aminao ny olona miadana tsia mety mahazo vola izy amin'ny ezaka ataony marina tokoa zany betsaka ny olona tsy manatona an' Jesosy akory tsy mino an'io Jesosy io akory tsy tonga tao an' Jesosy eo amin'izany fanafahan' Jesosy zany fa manam-bola be manana zao amin'ny fomba maro isan-karazany tsy midika akory zany fa izy no afaka amin'ny alahelo izy ny tena miadana fa maro ny olona zay mandre amin'izao fotoana izao matsapa fa tsy vitsy ny olona mety manana ny fitaovana ara-materialy mety manana zay ilaina amin'ny ara-materialy fa saingy zao mangidy ao anatin'ny fiainana mampalahelo ny fiainany satria nahoana ohatra hoe nilaozany vadiny izy mafy zany ao ndray ohatra tena lazon'ny aretina manaitaina mafy izay tena hoe mampahory azy tsy fahasambarany zany fa Jesosy Kristy ihany izay nilaza eto fa manafaka ny ampahoriana ahoana ny fomba nafahan' Jesosy ny olona fampahoriana ny fandroana reo fanaratsy fanahy mahantra fanahy mampahory fanahy ratsy zay mitondra fangidina amin'ny fiainan'ny olona ry havanao mbola vonina ny anafaka anao Jesosy mbola vonina ny tondra zany fiovana zany amin'ny fiainanao Jesosy aza mieritreritra miteny anao hoe za pastera tsisy devoly zany aiza zay devoly eo amiko tsy hitany masonao zany ary tena tsy ho hitanao mihitsy zany satria fanahy tahaka ny fanahinao zay tsy hita maso iza zao tsika ny afaka hiteny hitako maso ny fanahiko manao ahoana ny endriny manao ahoana ny lokony tsy hita maso zany fa raha ny fotoana miala ny fanahy miala ny aina de samy matsapitsika hoe niala ny ain'ny olona fa maty izy ry havanao mety anisan'le olona angamby ianao mety tsy mino an'izany fisian'ny fanaratsy zany mety anisan'le olona angamby ianao mety hoe mieritreritra hoe niezaka atao ihany tsy vitsy ny olona miteny an'izany
non tsisy idirany fanaratsy zany io, ezako ihany io, ny effortko ihany io, ny ketrikako ihany io. Am'izay fitenin'ny olona courant am'izao fotoana izao, zay ihany matafa ny fiainako. Riavanao betsaka ny tena miezaka, fa tsy arakaraky ny ezaka atao ny zavatra mitranga, satria nahoana mbola voafatotra izy, mbola misy fanaratsy mamatotra ny fiainany. Ambaran Jesosy nefa fa izy de tonga mba nafaka ny olona am'izany. Toy izany tika ny tenin'Andriamanitra teo. Voalazan Jesosy fa teo zao nisy olona anankiray zay rafozany Petera voan'ny tazo. Eritrereto am'izao vanim-potoana zao de mandroso ny siansy. Maro isan-karazany fanafody izay azo ampiasaina amin'ny fanasitranana ny aretina. Fa azadino fa Jesosy anisan'ny remède ngeza be, na ihany koa fanafody ngeza be indrindra ekeny ny aretina rehetra riavana. Ary Jesosy nalasitrana ny tazo teto amin'ity fotoana ity. Teto tsy nisy resaka mihitsy hoe nomena fanafody tahaka an'izao le olona, fa voalaza ny tenin'Andriamanitra fa izao hoe nivavahan Jesosy izy nametrahan Jesosy tanana ny olona de afaka taminy ny tazo. Ianao nga amin'izao fotoana izao mety mahatsapa hoe raha ny aretina mahazo misy aretina anankiray zao izay mandany vola be, ny aretin'ny voa. Betsaka ny olona manao dialyse zany, vola be mihitsy amina milio isaky ny dialyse indray mandeha. Tsy araky ny fahefa-mividin'ny olona zany. Zany efa milaza aminao fa Jesosy manasitrana an'izany. Hain Jesosy no manasitrana an'izany. Tsy mila hoe tsy hoe ratsy akory mihinana fanafody, fa izao teto de tsy nihinana fanafody ny rafozan'ny Petera, fa Jesosy ny vavaka ho azy, Jesosy ny nanafaka azy tamin'ny alàna fametran-tany nataony Jesosy de afaka tamin'izany. Toy izay angamba ianao hoe ka efa lasa ne Jesosy, nga misy Jesosy tsony eto tany, marina zany, tsy eto tsony Jesosy, efa niakatra ho any an-danitra izy riavana. Fa izao ny tenin'ny Jesosy andenge jerentsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Matio 7:20 andininy 20. Matio 7:20 andininy 20 de izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na aiza no iangonany 2 na 3 amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Na aiza iangonany 2 na 3 amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Manontany antsika ary hoe aiza zany Jesosy? Amin'ny fotoana zay ivorian'ny olona amin'ny anarany, izay mino azy, mino fa mamonjy tokoa izy, inon'ny olona amin'ny fony rehetra, amin'ny fisainany rehetra, fa ilainy zany famonjena ataony Jesosy zany. Ary manapa-kevitra ny olona fa hiditra, hitsofoka, andray, hisitraka izany famonjena hoetin'i Jesosy zany. De izao manatrika eo Jesosy. Ary ireo asa rehetrarehetra zay nitaterahan Jesosy tamin'ity vanim-potoana ity de izao hoe ho taterahan'ny mpanompon'Andriamanitra izay mino an'io Jesosy io, hanafahana ny olona ho amin'izany fahajambana, famaizinana, fampitena eo amin'ny fiainana zany. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 4:20 andininy 2:20. Jaona 4:20 andininy 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny voasoratra. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Izay mino ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany aza izy, satria izao makany amin'ny ray. Averiko amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany aza izy, satria izao makany amin'ny ray. Betsaka reo asa lehibe nataony Jesosy mivakitsika tao amin'ny filazantsara ny Lioka teo. Inona nataony Jesosy? Nanongotra reo fanaratsy tamin'ny olona maro be izy, nanasitrana aretina izy, anisan'izany ny tazo tamin'ny rafozam-bavin'ny Petera. Ary maro ny olona zay tena tao anatin'ny fangidiana, aretina, fatorana maro isan-karazany no nafahan'i Jesosy. Asa lehibe ny nataony. Fa milaza kosa izy eto androany. Fa ao amin'ity filazantsara ny Jaona ity hoe izay rehetra tena mino azy ihany koa, tianao zany asa izany. Ary izahay riavana, mpanompon'Andriamanitra, mitondra izao fandarana izao. Fandarana teo afaka vahenao. Zay totosain'ny fiangonana refy androndra kely. De izao hoe mino an Jesosy zay. Ary mitonanao koa zay mba ino an'io Jesosy io. Mitonanao zay amonjy fotoam-bavaka izay ivorian'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy. Misy ny fanatrihan'i Jesosy, misy fanatrihan'ny herin'Andriamanitra riavana. Ary raha tonga ao ianao, de izao hoe anatanteraka izany fanafahana ho an'ny fiainanao zany. Tsy diso adresy mihitsy ianao. Betsaka ny olona miteny hoe raha vao misy fahagagana zany no dedevoly.
ekeko fa misy zavatra ataon'ny devoly any fa ny devoly raha zay atao hoe mbola apaladian'Andriamanitra mba milaza mahay zavatra kely maika ave fa Jesosy aza matahotra tsika eo rehefa misy fahagagana fanasitrana lehibe de asan'ny devoly fa Jesosy raha izany mihitsy ny mission an Jesosy anafaka ny olona amin'ny fahoriana io anisan'izany ianao izay miaino izay manaraka amin'izao fotoana izao riavanao voalazan Jesosy fa ireo mpanompony izay mino azy de anao asa lehibe mihoatra no zay nataony azy nanasitrana ny jamba izy napahiratra ny jamba izy nanafaka ny olona izy zany nataony Jesosy ary mpanompony anko de ampiasaina miasa lehibe noho izany tongava ianao manasa anao zay ianao zay matsapa fa malahelo ianao zay matsapa fa voafatotra ianao zay matsapa fa ao anatin'ny fangidina ianao zay matsapa hoe zange mba teo afaka ny fahotany tsapako misy ny olona mitena ohatr'izao mihitsy zange devoly be non tsy devoly be anao fa ao anatinao le devoly ary Jesosy te hanafaka anao amin'izany aza menatra ianao manasa anao zay manaraka ity fandarina ity ao amin'ny fiangonana rehefa androndra kely misy fitoam-bavaka lehibe ao izay atrehan'i Jesosy Kristy sy ny heriny ary ny mpanompon'Andriamanitra ao de izao hoe manatanteraka io asa na mission izay ataony Jesosy io de ny fanafahana ny malahelo ny fanafahana ny ampahoriana ny fanafahana ny olona mifahajambana tsy niara-nofy ihany fa niara-panahy ihany koa betsaka riavana ny zavatra mamatotra ny olona tongava ianao isaky ny alahady amin'ny 7 ny fidirana amin'ny maraina amin'ny 9 amin'ny 12 ary amin'ny 1 sasany inefatra zany ny fidirana naiza toerana misy anao eto Antananarivo manasa anao zay Jesosy de tena tianao riavanao raha inonao ara raha ikenao ara fa Jesosy Kristy de mahay an'izany izy no afaka hitondra fanovana tanteraka amin'ny fiainanao manasa anao zay tsy resa be zany ozin'ny Hebreo hoe Jesosy Kristy tsy miova omasy ny ary mandrakizay ny olona mety miova ampitondra mety miova fa Jesosy tsy miova izy riavana ary zao fiainanao zao hoe mbola afaka niova manasa anao zay tena tianao Jesosy le tia hanafaka anao no niasa ao anatin'izao fotoana izao izy nampisy ity fandarana ity satria nahoana hitany fa mafy loatra mahazo anao ianao ve le anisan'ny olona tsindrin-javatra ianao ve le matsapa mihitsy fa tsy mba mety faly amin'ny fiainana kizitina lava ao anatin'ny fahatezerana lava ianao ve tsy mba mahita masandro miratra mihitsy eo amin'ny resaka fitadiavam-bola eo amin'ny resaka velitena aoko fantatrao fa fanaratsy zay mahazo laka ao anatinao zany ka mila fanafana atao amin'i Jesosy ianao mila manatona ary ianao mila mino ary ianao ao anatin'izany fanatonanao fitoam-bavaka izany tsy afaka ny ahitan'i Jesosy amin'izao ianao fa araka Mateo 12:20 teo hoe naiza izy fiangonana telo zany hoe tsy maintsy tonga ao anatin'ny fiangonana ianao petsaka ny diso hevitra hoe efa mandray vavaka atao anatin'ny tele marina aloha fa mijery fahita lavitra ianao misy fahasoavana raisinao fa za milaza aminao io fahasoavana be io izay tian'Andriamanitra tena ho tsapanao hiatraika amin'ny tokantranonao raisinao zany amin'ny alalan'ny famonjenao ny fiangonana satria hoe naiza iangonana ny rona telo mila manatona fiangonana ianao tsy ampy ny fipetrahanao fotsiny ihany manasa anao zay tsy ny fiangonana rehefa androna kely ihany moa misy an Jesosy fa izay kosa de resy lahatra fa ao amin'ny fotoam-bavaka ao amin'ny fotoana rehetra zay ataonay ao Jesosy ary tsy vitsy nefa natsapa fanafana riavanao tonga ny anjaranao resy ny anjaranao manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny manodidina ny Antananarivo moa ianao any amin'ny faritany misy anao betsaka ny fiangonana refia sampany androndra kely de afaka tonga amin'izany ianao satria betsaka tsika ny manaraka ny fandarana any ivelana Antananarivo maro ireo fiangonana refi izay misokatra anasana antsika rehetra ho avy eto Antananarivo misy anao de manasa anao zay fiangonana refi androndra kely miditra inefatra ny fitoam-bavaka anasana anao na iza aza mieritrehitra hoe mety ianao ngamba efa natsapa ino mba nakany am-piangonana fa saingy zao ireo mission ireo asa zay ataon'i Jesosy ireo mety tsy natsapanao betsaka ny olona tsy nandray an'izany satria nahoana tsy nitanterahana tamin'izany manasa anao zay fa ireo asa lehibe ireo fanafahana lehibe izay anisany indrindra no antony lehibe nandefasana an Jesosy eto ambonin'ny tany satria maro ny fangidina eto ambonin'ny tany aza dino anie fa raha tsy anatona an Jesosy ianao de mbola hitoy hatrany am-pasana nge hatrany avela fahafatesana nge ny fahorianao ozy angamba ianao hoe ratsy be zany pastera zany ny voalazan'ny Apokalipsy 1:20 hoe isy ny fahafatesana faharoa ny fahafatesana voalohany de le alevina tonga ny olona mandevina tonga ny am-pasana fa ny fahafatesana faharoa ho an'ireo zay tsy manana an Jesosy tamin'ny fotoana zay napikipo masony tsy an Jesosy izy fa
nandeha tamin'izao fotsiny zay tiany tsy nanana an Jesosy teo amin'ny fiainany de ho any amin'izany fahaverezana mandrakizay zany mba eritrereto nge hoe teto an-tany tsy afaka tamin'ny fatoran'ny Satana hiala eto ny fanahiny olona mbola ho any amin'ny fahaverezana ratsy loatra zany tena fiainana mangidy zany ry havanao tena tianao Andriamanitra faranako ny afatr'Andriamanitra voninahitra ny eo an'Andriamanitra raha sanakary ny fanahy masina ity ampamaranana de ivavaka ao anao ivavaka ao anao mety betsaka no tsapanao hoe fatorana mahazo anao sakana ihany ko amin'ny anaran'i Jesosy nefa de mampahery anao hoe resio zany sakana izany satria nahoana efa tonga ny fotoanan'Andriamanitra amonjenanao manokana ivavaka tsika tompo apetrao amin'ny fonao ny tananao naiza misy anao ivavaka ao anao fa hiasa amin'ny fiainanao manokana Jesosy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka ho an'ny olona zay mandrea amikehitriny ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy niza tompo matsapa fa mila ny famonjenao mila ny fanafahanao ka sy manokana izy androany ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no napatapahako reo hery maizina reo ozina reo fampahoriana reo hery maizina zay mamatotra ny olona miala amin'ny anaran'i Jesosy niza marary amin'izao fotoana izao sitranina amin'ny anaran'i Jesosy misogotra ny aretiny eo aminy sitrana izy amin'ny anaran'i Jesosy niza manana olana ihany koa Andriamanitra mivavaka ho azy aho amin'ny anaran'i Jesosy miala izany olana izany resiny ny olona ny vahaolana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen de makasitraka anao ny amin'ny fanjohinao ny fandaharana Andriamanitra ny hitanao mandram-pioana tompoko eo afaka va ianao fandaharana iarana fiangonana Refi androndrakely